Fa nandray ny sampandrarany etra kosa ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta maro ny toromarika nampitainy lehibe ny gouvernemanta tao anatin'izany entina indrindra isorohana ny kolokolo sy ny endrika maro samihafa ety anatanterahana ny asan'ny sampandrarany fananaketra izany fiaonana izany fiaonana izay heverina fa ampivoatra indray ny asa eo anivon'izay sampandrara izay. Mitoyatran ny fampiatsona ataon'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ireo sampandraram-panjakana isatsokajiny ho fanomezana toromarika mba isian'ny fanjakana tsara tantana. Ny hariva teo dia ny teo anivon'ny sampandrarany etra no niona tamin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta. Ny tiana tongavana zany dia tsotra mba ny mpiasa mpanjakana rehetra indrindra ao anatin'ny arifenitra anaovana ny réforme mba mahafantatra ny zavatra ho atao tanteraka mikasika ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ao anatin'izay zany dia ireo sokajy mpiasa mpanjakana rehetra androany zao dia ny mikasika ny fitantanana ny bietra ary ho avy eo ny miaramila satria misy koa ny ataontsika fanafana réforme amin'ny sécurité dia omena azy ny torosorodalana ho atao omena anazy ny fananarana fa tsy dia hoe avy dia hoe tsy mety nataon'le olona dia avy dia osazina le olona tsy mety zany. Omena anazy ny fananarana ampitiavana tenenina aminy fa ny administration mpanjakana zany hoe ny fitantanana ny fanjakana dia matoky ny mpiasa rehetra. Androany zany miala eto izy zareo dia zato isanjato ny fitokisana omena azy ireo. Fizay zato isanjato zay dia mitovy amin'ilay teny hoe égal moa raha fiteny azy amin'ny teny baiko hoe tolérance zéro miala eto androany. Ao anatin'izay zany dia tokony ho tsapan'le mpiasa mpanjakana zay mifandray amin'ny réforme no hoe mila fiovana tanteraka ny tenako. Zay fiovana zay dia ho an'ny mpiasa mpanjakana rehefa avy eo ho an'ny lafy miasa itoerako dia ho avy eo zay fiovana zay dia ho an'ny Madagasikara ary zay fiovana zay dia ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tele-général ny sampandrarany etra vaovao dia nanamafy ny finiavany andray anjara amin'ny fisian'ny fanjakana tsara an-tantana sy ny fiadiana amin'ny kolikoly. Mikasika ny fiaonanaraka tamin'ny Premier ministre teo moa zany dia resaka hoe fametrahana ny fitondrana tandalana dia isan'izany resaka hoe bonne gouvernance, resaka hoe ady amin'ny kolikoly. Efa nisy fotoana moa zany ny arahan'ny direction générale des impôts nanao convention niaraka tamin'ny Bianco mikasika ny resaka ady amin'ny kolikoly dia mba mafisina zany fiaraha-miasa miaraka amin'ny Bianco zany mikasika amin'ny ady amin'ny kolikoly satria ny hafatra teo moa dia hoe zéro tolérance zany resaka dia ny mpiasa ao amin'ny sampandrarany etra moa zany dia efa vonona ny iady amin'ny resaka kolikoly io ary anisy fiovana mikasika an'io resaka hoe mety endrika kolikoly ao amin'ny sampandrarany etra. Tao aorian'ny avy eo anivon'ny sampandrarany etra moa dia ny avy eo anivon'ny tafika malagasy no noraisy ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta.